salama toko manasana wanarabava we vavawanchari vavawanchira vavawankira tsy mitanila aya salama daholo ry vahoaka malagasy salama sady vonina ny an'olotra klasy ny amainy communication de faly manasy anara-baovao misy sira misy fantsy koko jiramapa na ho jiro krismasy ny fetiny noely mary nefa kaiky mantsy ny ankizy moa zany de fa niandry atrinela lasa dadabe noely hatramin'ny andro rajoely tamy larobizy teny atanina reniny ka de zao ny tao anaty toroteny miarahabatsika am'izao fankalazana mba hitondra fiadanana sy fahazavana mba ho fifankatiavana sy fifamelana ho atsika malagasy tsy akanavaka izany nazava aloha ny jiro tao atanina reniny hitatramiparazy zay tsy hitako na fenina misotranao dadabe noely mpanjakana engany mba tsy ho maizina ny fitondrana antanina renina manjelatra ekena fa ty de lestasy ty mba mila reglena zasy papakay mitovy itsingery taony fa tamy 17 desambra teo ny fotoany ny fahanterana aloha tsy mitovy foany lery 3 taony abibefte merci ranga tsy anao koa nyteneniko fa i papa François zay zany eny tsy koa sosialy avetrany tsisy hoe salut ça va fitokonambe any ro mpianatra eny akato zay tsy mino mo mandana raha te hita torabato teny mitava amin'ny ministera ny antony ka anatin'izany ny mémoire zay nahato zavatra ohatry zany angele tany andrainjato so de mba hererany ministera manko fa ao ny torabato ao milalao afo ao ny bomba ny rasefo le mandatsa-dranomaso le teny mitaloha ohatrany tsy vaolana ny hoavy ny ankizy mihitsy zao no atahorana tsy vaolana kolora hoe fitokonana fa io ny mahatonga ny mpitandro tonatonana fananina tao vesaloza amy tatao de mbola grefy ary mbola hita tao la izy koa makasika ny resaka cité izay itoeran'ny mpianatra ao amin'ny université ny ministera ngamba ny nanaramaso hoe iza ny mpianatra sy ny tsy mpianatra ato tsaiko namba ny takiofatrano na efa tena te anakirotany akatso nidina andalambe ny mpianatra ny farany ambohipo ambolokandrininy zao ny lalana nrotsaka atsehatra ny mpitandro filaminana nanaparitaka ny andaniny sakilana mbola tsy vita fa mitoy ihany raraha efa ny grefy mihitsy hatramin'ny syndika nanao banderole mitaky fanesorana miala raha blanche fa tsy mavaolana madame blanche fanakaizenao de mbola ianao ndray veny ny ambadiky zao sady tsy hiry anao ny tsy anao tsenjery tsy mahavovaolana alohan'ny noely tany Moramanga koa ane de mbola nisy le izy aloha tsy mpianatra fa mpampianatra mihitsy inona le olana natonga fitokonana tsy voalohan'ny mpanakarama hoe ny volana vo nahita banderole de naiktorana fa hoe tsy nandray karama 12 volana de tsy matotra ihany koa ane ny tompona ndraikitra dozo matsy andray karama zany aloha tsy raikitra krismasy akaiky ny karama tsy azo tadiaviny le rono ampinanina mangazo le resaka grefy ajanontsika angamba tohizako amin'ny sekolim-pinoana andravoangy mpianatra efapolo mahery anoany nahiditra amin'ny azy rabe flo niditra hôpitaly nohony sakafo noany misy fanina misy torana misy mandoa faninana mofo sakay tao amin'ny katinina misy mikroba ony rano fitiliny tsy miala amin'ny katinina raha manino maninina fa zao ohatra ny ninana mofo sakay teo tsiny 14 desambra tao mazenga fa za lehilahy notifiriny jola Patrick Million ny anaran'izy zay mpanao gazety izy fa tsy mpanao mofo sakay teo ampisakafoanana arivariva mantsy notafiny jolo anakiroa amin'ny tambasy rehefa avy nitifitra nitsoka ny olon-dratsy le vaza voatifitra kosa naratra mafy voteo amin'ny tanany de voteo amin'ny tatra noho ny fanakanana ny basy tsy hipoka miraro fahasalamana sy jola ho tratra mba sitrany hay atao fitsaram-bahoaka bandy malagasy nianatra tamin'ny Paris mbola 17 taona kolery nandaroka mpianatra israelianina noho ny tsy fitovina sy ny fivavana tsy de azoko tsara loatra koa ny zavanisy fa mbola mitoy io ny eketin'ny polisy eto alesy mba mananatra kely manajanao tena fa ho avin'ny firenena lery koa de tsy mba mifidesina raha mamely de tsy mba makrao fa zanaky ny Israely tsy vaolana ny miady zalo de miteny tsy maintsy ampigadrana zany ianao ny anao noely lahatra Andriamanitra tsy azo takaina matetika de olona ilaina no alaina fa mpanakanto anakiray koa ty namony aina tompoko la Jean-Paul randriany aina raha lava no afatarany be sy ny maro azy mpivelemponga maro anaka fatadazy olo mangam-pirenena olo malaza zay efa nolazona retina fotoana lava maka heriny avany tompoko lara lava
efa sambatra izy tomdalana ny azy makahery ny tarika rosy ny tenanay tsy safidiny iny fa lahatry ny ray misotranao ralava mandrapeo nindray mandriam-piadana enanao zoko benakay mandrakizay tatabe noely eo miokatao zahay Gouty Madeleine fa tsy mofo sakay mampanadiny problème Gouty Madeleine fonosana ray de fa misy anaken malefaka tsara matsiro ately la vokariny jibe masolo cadeau de Noël publicité Vovo Yellow Facebook Baka likez, commentez, publiez, partagez Yellow Facebook Baka 1 giga APSN am fotoanare am vidiny 10 ariary monja tsindriony dièse 322 étoile 65 dièse Gouty manolotra ho anao sakafo nanao ye nandeha lavitra be mihitsy avao nahita ny akora tsara indrindra naovana Madeleine Wai Madeleine an Gouty kay fanemana Gouty Madeleine tena tsara sady malefaka aok'izany misy enina be zao anaty fonosana iray Gouty Madeleine 10 serivo ariary vokariny orinasa JB Gouty, tous les plaisirs de la vie. Un projet réalisé, nous avons une adresse pour vous. Kentia Domiciliation, création et modification de votre société, à domiciliation de votre siège social, demande de visa, permis et licence. Et pour l'étude de marché, Kentia Domiciliation, le partenaire de choix en investissement. Sujet vaovao efa mazatra fivoahany lazady na aloha amin'ny baka nosazina ny rangory fototry ny afo efatra manangy fito mo manafo roa volana fotsiny ny saziny ao amponja ary ny lamady moa de roa etsy monja maivana le sazy tsy mahafapo le izy nefa efa hita hoe namodika an'ny ankizy vaovao politika somarina fanafana makasika ny tena volavolan-dalana ifrina silanina zany zavatra zany ao amin'ny sena sy ny assemblée nationale tety olona mpanjakana etony mba tsika vina 15 décembre no fotoana farany raha tsy matratra ny fepitoana fandanina de dadabe noely ny amitany tantarany allo monsieur Rivre Gouty vao aiza foana le lalàna toetseterinao mbola anatin'ny mamola volanazy zahay zao ao fa saikoteriny sekreterako ao fepitoanatsika ny amin'ny sasakaly zao ary mbola miraka amin'ny folo sy fahefany tsy maintsy alefako any sekretera général ny vavahadinay ohatra nefa midy nefany odio aizy fanitsanana mialatsiny zata fa midy mivaravarana finareo ve manany any ana ay sekretera général sena voatositosika ny sekretera général na ilika ohatran'ny olona misy lagaly Sénégal nazy baiko koa ny miaramila tao tsy ho tafidy taona généraly azy anao nandritry zany de efa nekena voalany tao amin'ny ateny miera-pireneny ilay lalàna ny teraresa be violence basée sur le genre hony hoe ilay izy koa moa amin'ny teny français de ohatrany ahitana eviteny be tabe hatramin'ny fiarahamonina zavako vava hoe homosexualité légalisé koa ny pete odio aizy fanitsanana asa maiky mbola ho avy ny anjaranao fa aza taitra tsy misy andininy miresaka fanambadiana eo amin'ny tovo fananana ozy lalatiny ilay lalàna de natao mba hiadina amin'ny vondron'olona everina marefitsiny nefa izy ty de mamboly problème raha ny fanambarany filonevitsika manoloana n'ilay clipiny dilaine sizaty arosé tanatin'ny eglizy tsy voaresaka tolony resaka olotsaina fa resaka Sodoma sy Gomora koa lay izy amin'ny makristianina mazava ho azy tsy ekena ny fivadimy mpitovy fananana lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy midika sy voalaza fa tena fahotana lalatina ty misy fanontaniana kely maninona ny enjena ny clip drakoely lazaina fa manetana ny ankizy makorely nefa sodomita melierany noely tadidinareo le razoky limosé i fonjy Andriamanga iny ve ye nanjary teze ateze teo aloha ary tsy voafe rangory fototry ny fatarany solokiny leksisa aza foazy na fefafahiny
zao izy efa nanjary tezeny jirama anakorotanao manginla directeur général io ny sezanao ny vahoaka efa miandry ilay fahaizanao oviana ndraiky zao le riny ho voaroka tao za io ane mba te akahery folokilao rehefa nahazo seza izy de mba nanendry talelefitra ro fa tsy haiko na olo-kendry nanendry ny Albert Raveljon DG adjoint opération Rivo Ratanel voatendry korazoky tiktak to de nanjary DGA raha afaka makony délestage Facebook de mety ho vovaniny olana amin'ny jirama Monsieur Ratanel, Monsieur Albert arapaina ianareo ry talelefitra vaovao malimely so de ho visible sy le raha misy délestage amin'izao noely zao nahazo fanampiana hony Madagasikara vola 50 tapitrisa $. Banky raisam-pirenena eto ny mpizara noho ny fiatrena loza voajanahary tao ambotsirotra tao amin'ny lapam-panjakana ny nanaovana sony an'ilay fifanarana aoka aloha zava fa lay vola antrapona fa sao izy tetika nodikodim-bola fa be debe ny semba ny loza voajanahary ohatra fotsiny le tany epasimary voay anankitelo no tsy hita popoka tsy fantatra hoe nakay zary tsy maty manota tofoka ny mena anaty ranomamy angamba tsy aleo ve mba hanao vakansy sakely ny mambe aleo hanao vakansy any voaye loza mpifamovozana tany manandrina commune Ambatomarina de nisy camion anankiray ny varimbarina camion mpitondra entana avy any soavina no ny sedrany ty loza anankiray matsiravina olona enina no de ny amiray fito naratra arbola velonainy ny fototro ny loza aloha tsy fantatra hoe inona tsy misy dirany mofo sakay ao amin'ny katiny mpamily anankiray no samborony rasefo nandona olona ka de nidikizo tamin'ny volana oktobra 2019 tao akoron-drano eto Tananarivo vehivavy lehibe no voadona tamin'izany 7 taona any hoany no dimandry ilay vehivavy le rikonitsoko tany fandrina araky ny vaovaony voaka de tratra tao fandrina ary voapirofo teo amin'ny stationnement taxi brosy mpamosavy mandeha alina za mbô misy mahita mahere zaray spik fanatanjahantena basketball nandresiny gendarmerie nationale GNBC avety mata ny fanandrina amin'ny INZTA tam'ilay lalao championnat d'Afrika 78 ny score azontsika 75 kosa ny club any Zambie manohana alefa gendarmerie ofiany mandeha fa inona zany internet 4G fa inona ihany selfie mipoka be zange manontany finday milay avy amin'ny telma irery ihany raha toka iantsonay amin'ny kivo 4G mampiasa telma mora ary mo raha toka nampianay amin'ny mandeha fasa mivola ihany ko ok basy telma safidiko voalohany malagasy misaotra tompoko misaotra nao nanara-baovao e vaovao antsary vaovao antsira vaovao